isika. I Jesosy Kristy tomponay misaotra ny tena ny laza manao irery ihany. Saotra fa noho ny fahasoavanao dia toy izao izahay. Noho ny fahasoavanao dia tafavory eto indray izahay ankehitriny. Nomenao izao taona vaovao izao. Ankehitriny, raha vakina ny teninao ary toriana ny hafatra avy aminao dia ireo feo rehetra izay tsy avy aminao dia akoho sakananao zany. Aoka ny feonao rery no eninay ary ny fanahinao masina no angatanay hitsiro anay amin'izany ka ampazava izay teny vakina ary ampazava ihany koa ny hafatra izay hotoriana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany zavaka izany. Amen. Miaraka mamaky sy ihany ny teny soratra masina isika rarana. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 5:7 raisiny ao amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Isaia 5:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia hivakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voaosiny dia kirosy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba andreseky firenena eo anoloany sy amahako ny fehikibony ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy hirindriny intsony ny vavahady. Androso eo alohany aho ary andravina ny mikotontono sy anorotoro ny varavarana varahiny ary anapatapaka ny hidivy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'aiziny sy ny arenana fenina ao amin'ny mba hafantaranao fa izao no Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompo sy Israely voafidiko no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatray azy anao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatray anao, mba hafantarana hatrany amin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny filenteny fa tsy misy afa-tsy izao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa, dia izao izay namorona ny mazava sy mahazo ny maizina, manao ny fiadanana sy mahazo ny loza. Izao Jehova no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ny lanitra ary aoka ny habakabaka ampilatsaka fahamarinana. Aoka ny tany hisokatra ary aoka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena ary aoka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izao Jehova no efa mahatonga izany. Amen. Zaona voalohany andiny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny faharaiky amby dimampolo. Zaona voalohany andiny fahatelo amby efapolo hatramin'ny faharaiky amby dimampolo. Ny ampitsy dia te hiala ho any Galilea Jesosy ary nahita an'i Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andreasy sy Petera. Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ny nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany te Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsy ho avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izany. Jesosy nahita Natanaela avy manatona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaky Jesosy ka nanao taminy hoe fony mbola tsy niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaky Natanaela ka nanao hoe rato, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Jesosy namaky ka nanao taminy hoe
Mono ny lazako taminao va fa hitako teo ambany aviava ianao no inonao, hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjeren'Andriamanitra miakatra sy midina eo amboniny zanako. Epistily voalohany ho an'ny Timoty, toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 17. Epistily voalohany ho an'ny Timoty, toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 17. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho, izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreno amin'ny fanompoana. Dia izao izay mpitendratry fahiny sady mpanenjika sy mpampahory, kanefa nahazo fanondrapo aho satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay amin'ny Kristy Jesosy, mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izao ny lohany. Kanefa izao no nanondrana fo tamiko, dia mba hasehoan'i Jesosy Kristy eo amiko, izay lohany ny fahalalako rehetra, ho fianarana ho an'izay hino azy hahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokony ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masinao amanasiana ny fahamarina, ny teninao fahamarina. Amen. Sangantsika riavana. Mahatrafy alahadin'ny Epifania, alahady voalohany amin'ny taona, alahady fahatelo ny volana Janoary 2020. Fotoana izay mbola tsy midiavo, ary mbola tsy midiavinao. Kanefa fotoana izay fanomanin'Andriamanitra eonany aminao, ireto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Fa ny afan'Andriamanitra ho anao ary amin'ity fotoana omen'Andriamanitra anao ity. Sy amin'ity taona omen'Andriamanitra anao ity, eo amin'ny bokin'i Isaia toko 1:7. Isaia toko 1:7 ka ny tapany voalohany amin'ny 9:2.
Ny voalohany ka hatramin'ny fahavalona dia mety tsara malaza miakatra fa ohatsahotsika tsara dia mitapa amin'ny voalohany amin'ny andinin'ny faharoa ho tapahirizantsika amin'izao anio izao. Ny fanahy masina hatrany iny anokatra amin'ny fonao ka na dia eo ara izay mety ampizanana maro samihafa no vezivezena. Io ihany koa izay mety fiakaran'ny maripana no amin'ny toetrandro miovaova ny fanahin'ny tompo hanome anao fifantohana andraisan'ny fampahezana amin'ny tenin'ny tompo. Isaia 4:20 ny andininy tapany voalohany amin'ny andininy faharoa manao hoe androso eo alohanao ary andravina amin'ny totoana. Androso eo alohanao aho ka andravina ny mitotoana. Ilay Andriamanitra ivavahantsika rehefa izay maneho ny maha izy azy tsy amin'izao volana janoary zao ihany, tsy amin'ity anety ihany, fa amin'ny androm-piainantsika manontolo. Ny Andriamanitra na dia miafina ary izy dia maneho miariary ny sitrapony sy ny maha izy azy. Ary zany no asehon'Andriamanitra anao rehefa amin'izao alahadin'ny Epifania izao. Fa ilay Andriamanitra izay nahazo izao tontolo izao, mitondra izao tontolo izao amin'ny heriny sy ny fahefany dia tsy mba tahaka antsika olombelona. Tsika olombelona mantsy rehefa hoe tsika mitondra ny zavatra rehetra, atsika amin'ny fahefana rehetra dia alaim-panahy olon'olona isika, alaim-panahy mitokatokana isika. Fa Andriamanitra tsy mba tahaka an'izany, ary Andriamanitra tsy olombelona. Fa Andriamanitra rehefa na dia nahazo izao tontolo izao sy mitondra amin'izao tontolo izao ary izy amin'ny heriny sy ny fahefany dia tompo Andriamanitra tia fiaraha-miasa. Zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Raha ny baolina moa zany dia izy tsy ilay dribla foana izy fa izy mipasa. Zay zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra tia fiaraha-miasa ny Andriamanitra ivavahantsika. Ary asehony indrindra zany amin'ny fiantson'ny olona iara-miasa aminy. Miantsy olona iara-miasa aminy ny Andriamanitra. Raha avy metoy ny andininy voalohany dia eto amin'ity Isaia 4:20 ity dia miantso an'ny Kirosy ny tompo Andriamanitra. Zany ny Andriamanitra ivavahantsika rehefa. Tsy hoe Andriamanitra kamo akory izy, tsy hoe Andriamanitra voafetra ihany akory ny heliny, tsy Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy tompony zavatra rehetra ny Andriamanitra ivavahantsika. Fa saingy asehony kosa fa Andriamanitra fitiavana ny tompontsika ka miantso izy iara-miasa aminy. Dia tahaka io zany rehefa. Rehefa miantso Andriamanitra fitiavana izay. Miantso fiaraha-miasa Andriamanitra fitiavana izay. Mba tahaka izany tsika rehetra rehefa. Aza mieritreritra mihitsy ianao rehefa misy olona miantso fiaraha-miasa aminao, ka tsy vita ka miasa ny gomelay izy tsia. Fa mihevitry ny fitiavana ny fampiantsoana amin'ny fiaraha-miasa rehefa. Ary zany tena atao ny tompo Andriamanitra eto. Fa asehon'Andriamanitra kosa nefa. Fa tsy Andriamanitra mandeha amin'ny lojika n'olombelona Andriamanitra. Lojika n'olombelona mantsy dia zao. Izay mitovitovy ihany no natsoko. Izay mitovitovy fomba fijery ihany no natsoko. Izay azo fiarahana tsara no natsoko. Fa Andriamanitra tena asehony fa miantso izay tiany Andriamanitra. Raha neny tsara aloha famakina amin'ny soratra masina teo. Tao amin'ny filazantsara niantso olona Jesosy Kristy, niantso an'i Filipo izy, niantso an'i Natanaely izy, izay jiosy ringirina. Ary amin'ny epistily koa izy mbola niantso an'i Paoly. Paoly izay anisan'ny nanetsika amin'ny fivavahana. Raha tena izy tokony tsisy fandraisana mihitsy amin'ny tompo Andriamanitra. Raha mikafafitenyfety olona adversaire anao hoe dia nihoatsinao. Fa tena nasehon'Andriamanitra rehefa lafa ny Andriamanitra ivavahantsika dia miantso izay tiany. Soran'Andriamanitra koa fa misy zanakitsika eto amin'ity fiamonana ity zany tafiditra ny toeram-panomanana tany. Dia hitanao tsara any ka rehefa tonga any ianao fa nyfantena apetraka voalohany hoe zanakizy ianao. Zanakizy ianao. Satria zany no zavatra mitranga. Tsisy maharatsy zavatra tena lojika be zany satria tanàna Kilevy. Dia tsy maintsy ianao zany tsy maintsy efa manavana pastera tany aloha-tany, na vadatoa, na ray aman-dreny, na dadabe, na salamizany. Ohatrohatran'izany daholo ny ankamaroany antson'Andriamanitra ao amin'ny toeram-panomanana tany. Fa tsy voatery izany eny akory. Fa misy koa karazana izay tena tsisy ifandraisany mihitsy. Sasany miaramila no antsony pastera, sasany dokotera no antsony pastera, sasany olona tena manao vendredi magnifique fa voantso pastera.
zany n'Andriamanitra ivavahantsika ry avana tsy arak'izay eritreritro ny eritreritran'Andriamanitra fa izy dia miantso zay tia vitan'izany dia zao tsy misy an'izany le dia mba hojeren'Andriamanitra zay tia za tia ve tsy ry avana tena mijery anao Andriamanitra ary aza mieritreritra ianao nahay niary teny ianao nahay nandanjalanjany sakafo hoaninao matonga tantan'izao 3 janvier zao tsia matonga Andriamanitra nytatanao atratran'ity 3 janvier ty miantso anao izy ka miantso anao Andriamanitra iara-miasany amin'ny maizy ianao io na taranak'izy anao na taranak'iza na inona ampifivelomanao na inona amponanao na inona toetranao Andriamanitra miantso zay ty zay na hoe Kirosy mpanjaka Kirosy ary mpanjaka Zentrisy mpanjaka ny Persia iranianina izy zany inona moa zany fandraisan'ny iranianina amin'ny jiosy tsisy mihitsy a tena tsisy fa dia tena natsoan'Andriamanitra misy ty mpanjaka Zentrisy ty ary namakisaina andreny fefatra sy fahadimy aloha dia ambaran'Andriamanitra mihitsy na atsoko anao izy na dia tsy mahafantatra akory ary tsy fantatry Kirosy mihitsy amin'izay Jehovahandriamanitra fa tena natsoan'Andriamanitra izy Andriamanitra miantso zay tiany tsy vitan'andry any fa rehefa miantso Andriamanitra io dia ny safidin'Andriamanitra tsy voatery araky ny fahamendrehan'ilay antsoa mafanao atsy rehefa ohatrano rehefa maodony izy dia ianao zany mety ho lasa pastily ianao fa ohatrany mamitsapitsaka ianao zany ianao mety ho lasa mpisolo vava fa mieriny teny ianao sinisisa fa Andriamanitra tsy matahaka an'izany rehefa miantso tsy mijery zay fahamendrehanao izy na nyfanotra amin'izany fa rehefa miantso izy dia miantso ka matoa tonga amin'ny w amin'ity an'ity dia tadilizazany fa tianao Andriamanitra ary miantso anao mba hiara-miasana fanomezam-bebe men'Andriamanitra anao amin'izao taom-baovao zao matetika rehefa taom-baovao dia ny ray aman-dreny notoloana solomody avao notoloana fanomezana fa Andriamanitra manome amin'ny fanomezana amin'ity an'ity dia ny atsiarovanao fa amin'ny maha izy ianao io dia antsoan'Andriamanitra ianao hiara-miasana raha ny prime ministre zao na filompehany io natenao avy hiara-miasana mianitsajy amin'voninahitra ianao anovanao zay tsy anananao mihitsy ary amoroanao tsy misy filompehany so prime ministre fa hiara-miasana fa manoatra noho izany nataon'Andriamanitra aminao amin'izao taona vaovao zao lay tompo sy mpanjaka mihitsy lay maneho ny maha izy azy no miantso anao satria tiany ianao malaneho maso ianao na inona zay mety tsy fantaterahanao tamin'izay taona maso zay fa mety olana ry avana dia zao maro ny olona zay tojamo sady marenina ka na dia eo anoloany ary amin'ny tompoandriamanitra dia tsy hitany na dia miantso azy ary tompoandriamanitra dia na izy marenina na izy manampitsofo tsy anareo koa ro zany ko amin'ny manao le zavatra ny akory lazany am'reo manampitsofo mety fa zany minitsy sy miaino zay lazain'Andriamanitra manareo ratsisy manareo ry tanora mantsika lehibe sokafy tsara ny sofo isaky ny maraina diovy tsara ny sofo isaky ny maraina fa vaoposaka amin'ny masoandro dia miantso anao ny tompoandriamanitra eny tsara ny antson'Andriamanitra aminao fa miantso anao ny tompo satria tiany ianao malaleo maso ianao ary manana programa amin'ny fiainanao ny tompoandriamanitra ka izany ny antsony sy antsony ianao voalohany arevana amin'izao taona vaovao zao dia tsaro fa Andriamanitra ty fiara-miasa ny tomposika ka miantso anao izy hiara-miasana fa ny faharoa revana dia zao hoditany ambarany Isaia eto manao hoe anonsio anoloanao ary andravina ny totoana le Andriamanitra miantso rehefa dia Andriamanitra manaiky sady manome toky amin'izany fiara-miasana zareo raha miantso olona hiara-miasana ny Andriamanitra dia sady manaiky izy manome antoka fa manome toky ianao amin'izany fiara-miasana raha amin'ny sarin'ny fiainana andavanandro zany dia zao hoe rehefa mikely ny tompoandriamanitra hoe za nandeha anoloanao tika zaza dia isy motara
andeha amilohanay ka raha misy fitoanana ary lalana mosokafan'Andriamanitra zany. Za mandravona amin'ny fotoataona amin'ny fahavarana amintsika zao dia bedibe ny lavavavaka eny amin'ny lady Andriamanitra eny zany mba hisotra tsara ny lalana. Sara loatra moa zany zany. Fa ny teny tokom-baraka izao hoe izy no miantoka ny fiainanao. Izy no miantoka ny azahoanao manatanteraka ny asa zao menanao. Tsy hoe zany hoe tsy vitan'Andriamanitra ny asany. Sy tena asehony fa tiany ianao, atokisany ianao, ary mamiantoka anao izy, fanampy anao izy amin'io andraikitra izay andrahany anao. Tsy rosy ara-jentilisa nataony olom-bohosiny mihitsy mainka fa zaho saina zay fanobeazana tamin'ny filazantsara nifiny fotoana mafy amin'izao fiangonana izao. Miantso anao mitoboka manome toky anao izy, fanampy anao amin'ny andraikitra zao menanao. Ny andraikitra menan'ny Tirosy moa ravana io dia zao ny andresin'ny Babiloniana ka nafaka ny zanak'Israely amin'ny fahavapony. Zandarima zao tontolo zao ny Babiloniana rehefa tamin'izany fotoana izany tahaka ny Amerikana amin'izao andrenatsika zany tompony esiny fahefana fa nangaran'Andriamanitra olona any ambadibadika tany andresy azy sy hanafaka ny vahoakany. Ianao koa ravana manana mission menanao ny tompon'Andriamanitra. Misy asa tian'Andriamanitra ho tanterahanao eto anivon'ny fiangonana zany, na ny ivelan'ny fiangonana zany, na ny amin'ny tokantranonao zany, na ny amin'ny toeram-piasana zany, na ny amin'ny toeram-pianarana zany. Saroa fa tsy mandeha ireny ianao, tsy mandeha vidy ianao, fa mombanao ny tompon'Andriamanitra zany lazaina hoe andeha ololohonao aho. Ho savainy daholo ny zava-tsarotra rehetrarehetra zay ho lalovanao. Tompon'Andriamanitra tsy miteny hoe dia ho tapitra amin'ny 3 janvier ty varana retina. Tompon'Andriamanitra tsy miteny ho tapitra amin'ny 3 janvier ty tsy misy iny. Tapitra amin'ny 3 janvier ty molana maro sara fa tsia. Ny ambarany dia zao hoe andeha ololohonao izy. Ary andravona ny fotoana rehetra amin'ny lalany diavinao. Mandehanana miantso anao tompon'Andriamanitra. Te hiara-miasa aminy sy te hiara-miasa aminao izy ary mametoky sy mametoky anao. Fa sady manome anao nentimana izy fa tsy vita nentimana ihany. Fa ny fanesena mihitsy omen'Andriamanitra ao satria zany lazaina hoe andeha ololohonao ka andravona ny fotoana amin'izay lalana rehetra ho diavinao. Diavako malalo tompo. Taona raiky amin'ny 2024 andresika tsy atao tahaka ny 2020 fa tamin'ny 2020 mantsy maro loatra ny voninkazo izay natoraka amin'ilay taona. Ho saminy aranay tsika hoe voninkazo karazany inona moa zany ilay natoratsika tamin'ilay taona na voninkazo manao. Fa ny zava-dehibe dia izao hoe manome toky ny tompon'Andriamanitra. Fa eo anilanao izy, eo alohanao izy, ary izy misamba ny sarotra rehetra ka na inona zavatra mitranga amin'ny fiainao dia izao mahatokian'Andriamanitra. Aza mitoky amin'olona fa mahatokian'Andriamanitra. Aza mitoky amin'izay hitany masonao anio fa mahatokian'Andriamanitra. Jesosy dia efa nilaza fa aza mitahotra. Ino zao mba lalao mandrakariva ambara matahotry ny fatampena amin'izao tontolo zao. Ho toavy ny toko amiko, ho toavy ny toko amina, ho toavy ny toko amin'ny saina izany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny tompo tokoa no andeha ololohana ary andravona ny fotoana amin'izay rehetra rehetra. Ho azy ireny voninahitra. Amen. Tompo, misaotra anao zahay
Sotranao zay no zany teny fampanantenana zay omenao anay zany. Sotranao no ny taona vaovao zay omenao anay tompo. Ary faly tokoa zahay satria Andriamanitra miatso anay ianao. Andriamanitra tia anay ianao. Andriamanitra mandroso eo anoloany lalanay tokoa ianao ka andravina ny fotoantaona. Anamboatra sy hisava ny lalanay satria Andriamanitra fahazavana ianao. Ka ianao no fahazavany lalanay, fahazavany fiainanay ihany koa. Ary miteninao moery ahafahanay miatrika indray ny taona vaovao zay omenao anay ity. Ary ianao dia ho mpiandrondronay tokoa ka ho eo alohanay mandrakarivo. Dia misaotra indrindra tompo. Ankehitriny kosa tompo dia mivavaka aminao zahay, mangataka aminao zahay satria fantatray fa hiatrika izany taona vaovao zany zahay. Mametraka fanontaniana zahay ao anatin'ny sainay ho tahaka ny ahoana ny zavatra iainanay ao anatin'izany taona vaovao zay omenao anay zany. Fanomezam-pahasoavana avy aminao ary fitahiana avy aminao zany tompo. Koa mivavaka aminao zahay ho an'ny fiainam-panahiny fiangonana. Engane mba tena njaka ato anatinay tokoa ianao Jesosy Kristy tompo. Mba tena ianao tokoa ny loha lalana. Ianao no hisavanay amin'ny lalana rehetra zay andehananay. Fa zay rehetra ho tanterahany fiangonanao mandritra ity taona ity dia angatahanay tolotsaina avy aminao satria Andriamanitra mpanolotsaina ianao. Angatahanay mihevitra avy aminao satria ianao no tompony zavatra rehetra ka ianao no afaka hanome ny zavatra rehetra ihany koa. Mivavaka ihany koa zahay ho an'ny ray aman-dreny mitarina zay mitarika eto amin'ity fiangonana ity. Mivavaka izay mba hanomezanao hery fahasalamana azo mandrakarivo. Hanomezanao ihany koa ny tolotsaina ka ahafahany mitarika anay araka ny sitraponao isan'andro isan'andro ao anatin'ny fiainanay. Mivavaka ho an'ny ankohonany ihany koa zahay tompo. Reo no mpanotrina azy, mpanolotsaina azy ihany koa ary mpikarakara azy ny fiainany isan'andro isan'andro dia tondram-bavaka ho azy ireo zahay mba hirotsaka amin'ny mandrakariva tokoa ny fitahinao. Mivavaka ihany koa zahay ho an'ny tompony andraikitra eto amin'ity fiangonana ity. Dia efa nomenao sy nitononao zahay tahaka an'izany ao anatin'ny birao. Dia mangataka ny tolotsaina avy aminao zahay tompo satria tsy manana na inona na inona zay, tsy manana hevitra na inona na inona zay, fa ianao no mianteranay. Ny teninao no mibaiko anay ary zany teninao zany no arahanay tompo. Dia mivavaka aminao zahay mba hotoloranay nao saina mandrakarivo mba afaka anao ny asanao sy aneo ny voninahitra ao amin'ny zavatra rehetra zay tanterahanay. Mivavaka aminao zahay ho an'ny fikambanana ny olona sy ny diakona. Ianao no efa nanendry an'ireo mpanomponao samihafa ireo hiara-hiasa ary anandratra ny voninahitra ao Jesosy Kristy tompo ahafahana tanterahana ny fotoana rehetra eto amin'ity fiangonana ity. Dia mivavaka aminao zahay mba tena hitana ny finoany tokoa ane izay rehetra, hitana ny teninao tokoa ka teny tsy ho enona fotsiny fa tena ampiarinay amin'ny fiainanay rehetra tompo. Dia ianao no mbola amin'ny fahazavana ho anay tsirairay avy. Dia atao ihany koa ireo vahoakanao rehetra tompo, ireo mpandray fanasan'ny tompo, ireo vita batisa rehetra. Ianao no efa mahalala sy miantso an'ireny mpanomponao reny ary sarobidy aminao reny. Dia mivavaka zahay mba hirotsahan'ny fitahinao sy ny fahasoavanao ary tena ino anao tokoa ary tombo mandrakarivo amin'ny finoany reny mpanomponao samihafa ireny ka anara-dianao Jesosy Kristy tompo. Tondram-bavaka izay ho an'ny filohan'ny FJKM. Menao adidy mavesatra sy lehibe zany mpanomponao zany ary efa mitendrenao satria fantatrao ny ondronao dia ianao Jesosy Kristy tompo efa nanendry azy. Dia tahio izy amin'ny asa rehetra zay tanterahana, amin'ny zavatra rehetra zay hitarihany anay rehetra amin'ny fanompoam-pivavahana sy ny fitarihana ity fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ity. Mba tena mivoninahitra tokoa ny iseho ary dia amirapiratra mandrakariva eto amin'ity firenenay ity tokoa. Izany voninahitra ao ka vody filazantsara tokoa ny firenenay. Tondram-bavaka izay ho an'ny synodam-paritany sy ireo mpitarika rehetra indrindra ny président synodal zay efa mikarakara ny retirety ankehitriny. Ianao rehefa nitantana azy nandritra ny fotoana lava ka nahafahana tanteraka ny asanao. Voninahitra ho anao zany tompo ary mbola mangataka izay amin'ny zavatra rehetra zay mbola tanterahany, ho tanteraka soamatsara. Dia zavatra rehetra visapisainy sy eritreretiny atao ary mahatoky izay fa mbola amin'ny mandrakarivo izany mpanomponao zany ka hitarika anay ihany koa amin'ny fahalalanao Jesosy Kristy tompo. Mivavaka izay ho an'ny firenenay tompo. Fantatrao ny zavatra niatraka eto amin'ny firenenay tao anatin'izay taona lasa izay
nanantena zavatra maro ny olona kanefa ny aretina ny hita teto nefa na izany ary dia mbola ny tantananao sy nyvomenao ko mivavaka izay toko mba tsy hanjaka eto amin'ity firenena ity ny faharatsiana ny mikolokolo samihafa ary ny aretina izay mbola eo miaraka miaina aminay ankehitriny dia anao Jesosy Kristy tompo no hanafaka anay ao anatin'izany, hiaro anay ao anatin'izany satria anao efa miteny mandrakariva fa ianao manony hafa tokoa no manompo anao sy tsy manompo anao dia anao no hitany fiainanay rehetra nina zavatra iainanay eo amin'ny firenenay dia misaotra anao tamin'ny zavatra rehetra ary dia maro ny etahitanay tsirairay avy any am-pona ihany amin'izao taona vaovao zao koa ianao ny vavaka mangina izay entinay tsirairay to satria mahatoky izay fandriamanitra mpamary vavaka tokoa ianao. Misaotra indrindra tompo fantatray fa miaina anay ianao ary mamaly ny vavaka aika dia vera sy laza ao anao mandrakariva izany vavaka izany ary dia voakambanay amin'ilay vavaka izay ampianarana aminay mandrakariva manao hoe Rehefa dia tonga miasa vavolombelona mialohan'ny lazanana raha fiangonana dia fantatsika fa andro lehibe amin'ny fiangonana androany fa andro lehibe koa atsika ray aman-dreny ka ny tongotsika amin'ny fiaravana no tompona andraikitra sy mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana ambavady mitafy koa ankaviana mba hitsanga ny aty anoloana ireo izay rehetra osits'Andriamanitra manana ditsy andraikitra amin'ity fiangonana FJKM ambavady mitafo misy atsika ity dia ray aman-dreny mitandrina no hitondra ny teny iny amin'izany. Araka ny lambarameny tamin'ny soratra teo ihany koa misy rehetra izay mandraikitra ao sika amin'ny fiangonana ao sika rehetra izay tokony araikitra amin'ny fiangonana ao ireo ray aman-dreny ihany koa izay mpandrify amin'izany dia manasitsika rehetra ihany koa mba hakosoty amin'ny fiangonana. Donc tsika ariana koa amin'ny fiangonana teo aloha masana aloha amin'ny fiangonana teo aloha mba mbaty ariana hakosoty amin'ny ny tenin'Andriamanitra izay entinay miaraba fa entina amin'ny raha soanareo ihany koa dia ny tenin'Andriamanitra izay entina ihany koa mampaherezana ny mpino fahizay dia ilay teny manao hoe na dia mandra-pahafotsareo ary dia tsy miova ary mandra-pahafotsy ny volonareo izany ny sahirana sy hitondra anareo
zany teny fandraisatoky nomeny tompandriamanitra ny zanak'Israely zany aby nomeny teny ireo ray aman-dreny tamin'ny zanak'Israely no tenin'Andriamanitra ihany koa entina miarahaba anareo rao ny fiangonana teo aloha sy ny ambona no nahatsarareo zao taona vaovao zao tsara sady mahafinaritra ny fampiaraba ny tokantrano fa hafa loatra koa ny fampiaraba atao tranon'Andriamanitra satria eo anatrehan'Andriamanitra sy ny mpianakambofinoana rehetra zany ko miarahaba sy miraha soanareo izany mahatsika fiangonana rehefa retsangana hivantaka isika tompo indreto reto mpanomponao zay efa nofidinao nanonanjara nanonandraikitra teto anivon'ny fiangonanao ny teninao tompony mampatsiaro azy ireo fa namiovaova ara ny andraikitra izy ireo namiova ara ny fahasalamana sy ny taonany ianao Andriamanitra tsy no fa ianao dia misarianao azy ireo mandrakariva mitrotro sy mitondra azy ireo mba manafaka azy ireo amin'izay rehetra mbola mandrehitra azy mba azaho mijoro vavolombelonao dia zany teninao zany hoe tompo mampahera azy ireo mandrakariva ka tsy arovany fa eo anilany ianao Jesoa elohanazy sady mitantana azy mandrakariva sy mandrakizay ko ankehitriny nda iarahaba sy raha soa azy ny fiangonana ka nohitra azy eo marika hita maso dia ianao Andriamanitra ny mbola namafy ny fiambitsonao sy ny fandahanao azy ireo ao vavolombelonao amin'izay rehetra andraikitra hafa mbola nirahanao azy dia mirahanao Jesoa no anon'izany vavaka izany misaotra tompoko amen. Mafanotsika moa rehefa zao dia misy ny fiaravana dia aveo tongotra ilay solomody ao fa anio dia ataontsika tehaka ny solon'izany dia atongotra ihany ilay zavatra dia miraha soatsika rehetra ny avoko amin'izara fampona izay mbola niraha tompo atsika ka rehefa kosa moa raha misy tahana anjara fitenena ny ray aminareo dia efa mahita tena fifaleman'ny fiangonana amin'ny mandeha izany riava manana rehetra amin'ny tompo dia mbola hotombona amin'ny fiainanakavy ny fahasoavana ady amin'Andriamanitra ary ny fifaliana azavantsika zao taona vaovao zao mbola salama sika ary mbola afaka mifampijery ary mitehaka ny falintsika zany koa ny tenako moa dia mbola mba nijerenjerenreto avana rehetra dia zory any angamba mety dia miomona loatra ndraiky tenenana fa fifaliana ataoko fa tsy diso zany tenikely zany satria raha fereto foana reto mpiara-miasa taloha tamin'ny fiangonana ary mbola miara-manompo aminareo amin'ny fotoana dia nitsikitsiki toaritra dia zany fifaliana zany no atolotsay ho anareo amin'ny tiavana fiaravana ary indrindra fisaorana reto mpiara-miasa dia ny birao fiangonana amin'izao fotoana izay taritiny iray aman-dreny koa mandrehova marasana ary mahavitasoa amin'ny asa izay mandeny tokotsika arak'izay tandrisoty zay ndiama fa tsy ho lava loatra dia mitolona eo Andriamanitra Jesoa dia mba soanareo manakariva izay ary afaka amin'izay toerana misy anareo
dia mirosondray sika liavana amin'ny fiaravany reo izay manana andraikitra raha anatin'ny fiangonana ao zany ireo mpandarà samihafa ao ihany koa sika amin'ny fiangonana mahafinaritra zany fa ao zany a sika amin'ny fiangonana ireo mpandarà samihafa ao anatin'ny fiangonana manasana loatako maroso atao zany. Izay eto mantsy mora fatatra ihany avy misy tsy ao tonga dia mora fatatra avy hatrany mbola misy anankiray moa zany anankiray noho ny antony efa fantatra reo dia tsy afaka makeo izy noho ny andraiky ny hafa atsy toera vidiofa dia ny teny izay entinay miarahaba sy mirahasoanareo dia ny teny izay nomena nampitonaina nataon'ny Jesosy manomena ny Jesosy le hoe ko mahereza sy matanjaka asa matahotra na mivaty fambararao ny tompon'Andriamanitra reo amin'izay rehetra lehnareo maro ny adiny maro ny andraikitrapetraka amin'ny tompo amintsika amin'ity taona vaovao ity maro izay zavatra mbola tsy fantatsika mbola tsy milarovatsika satria vaovao ny taona kanefa tsy aroa fanotompo rehefa manome toko fa momba nareo mandrakariva izy momba tsika rehetra tokoa ny izy ko mahereza sy mahatanjaka miara-mitsangany anareo avy kivavaka misaotra anao indrindra tompo fa seolao tokoa fa ty fiaraha-miasa ianao ary zany fiaraha-miasa ihany koa ao anatin'ny fifandibiasana andraikitra misaotra anao ny amin'ireo tompanomponao reto tompo amin'ny fiantsoanao azy ao ny boraon'ny fiangonanao ao reto mpandrarà samihafa atao anatin'ny fiangonanao dia anao hoe tompona mafihery azy ireo mandrakariva tsy arovany fa isan'ny mpitoro ny filazantsara koa izy ireo amin'ny zara fanompona sy ny entsoanao sy ny fidiaranao azy ko dia ny fahasoavanao ny Jesosy amin'izy ireo mandrakariva ahifany be amin'ny andraikitra izay ty ny entsoanao azy dia amin'ny anaranao Jesosy amen. Tsy tareta liavana iteraka dia ho ato dia mirahasoa rehetra mandrakariva liava amin'ny asa fanompona reo ko tsy arovatsika fa tena eo alohantsika ny tompo amin'ny andraikitra sahantsika ary izy ny mandravina ny fotoataona rehetra amin'izay rehetra lehantsika hoe mahereza tompo ny omatsika rehetra afaka monjony toerana Gamba mamoso ty fianakaviana pasteur anjara zao. Am'izao tontolo izao dia misotena ny fidonana ray manontolo zao rentona faly no natratrarana zay taona vaovao izao engany ty taona zay diavitsika ity taona fahasoavana ary ihany koa fahasalamana pasteur mianaka no resana dia zavatra Jesosy nadresahana dia hoe ho vita tokoa fanasatana pasteur faly zahay
tonga ny tontaona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo faly zahay koa zay le lanjana hoe fitotranatramanitra lehibe zany zany firery zany satria ainy tompo mandahatra zavatra rehetra koa misy mbariky tamaso misy ny valopy zay itovizany ho an'rehetrarehetra raha izay fa manana ny ampy izy zay nataotsika rehetrarehetra dia misy trano kely izy ty fa misy zavana be lehibe ao anatiny dia misaotra atsika zay nanolotra ka dia miala miteka isika tompoko tonga amin'ilay fiteny hoe sy nisoravola no inona fa le fitiavana nampanarahantsika zavatra tao anatin'iny trano kely iny koa dia ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra sotra tompoko. Isaorantsika tokoa ry avana tompo'Andriamanitra na amin'ny fotoanatsika azahoantsika fampiarava sy miraso tahaka an'izao. Na io ary ny takaitra navelan'ny valanaretina izay tsy ahafahantsika manao câlin normal tsara, tsy ahafahantsika mifanentana amin'ny tena mampety azy, ny fifaniantenantsika kosa tsy voasaka an'izany. Ary tsapany tokoa ny fitiavanareo an'Andriamanitra, ny fitiavanareo amin'ny fiangonana ary ny fitiavanareo amin'ny fanana. Makasitakatsika rehetra ny ava tamin'izay rehetra nataotsika. Tsika malagasy moa dia faneketena dia tsy maintsy mandeha foana le voamorona kely rehefa miteny tsika fa ny zavatra rehefa atao amin'ny fitiavana, atao amin'ny finoana dia tena zava-dehibe zany. Dia makasitakatsika ny ava ary tsaroko fa matoa sika nataon'Andriamanitra amin'ny fandainkarana dia misy asa antsoin'Andriamanitra atsika zany. Tena antsoin'Andriamanitra iarany asitsika dia ny tompony ny tompony tsy dia zao hoe ary andeha nolonao ary andravona amin'ny fotoatonatay. Eo arahany tompo tokoa ny fotoatona eto amin'izay andehanantsika ary ny tompo tokoa eo anoloanatsika ho tsara tsika zany sanandro maiza izantsika. Raha itsika tsara rehefa nantomazana ny asan'Andriamanitra rehetra natao eto amin'ny fiangonana hatramin'ny tean'io ty dia mampisaoran'Andriamanitra indrindra zany. Mba nasehoan'Andriamanitra tokoa fa tena tiantsika izy. Fa na io ary zany fitiavan'Andriamanitra zany raha tsy teo ho zasy ianao, raha tsy teo isika dia tsy ho tahaka an'izao izany. Ary dia efa enak'ilay fiara-miasa sahady ataontsika amin'Andriamanitra izany dia afaka. Ka isaorantsika rehetra tamin'izay lasa tamin'ilay roapolo roa arivo izay fa tsaroa fa mbola fiara-miasa aminao ihany koa ny tompo amin'ny taona vaovao roapolo roa arivo ity. Dia mirandro soantsika rehetra ankamamy zany fiara-miasa amin'ny tompo zany. Dia isika raha dia teny ho voninahitr'Andriamanitra. Tehaka fakasitansika n'Andriamanitra zany, tehaka amin'ny fahavonantsika iara-miasa aminy, fa tehaka fakasitanatsika rehetra mitoriavana satria hatramin'ny ankizy madinika ny tanora isika lehibe dia samy naray anjara ao anatin'izany fiara-mianaka amin'Andriamanitra zany. Dia makasitaka atsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy fa Andriamanitra tsy mahatsinarina anadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitra ny anarany. Raha mpisaorana avana atohitra ny paompon'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana izay noraisiny avy amin'ny tompo. Misaorany Jehovah ny fanahiky io ary misadonanao ny fitahiny rehetra noho ny fahafolo ny fanambadianay dia midiran'Andriamanitra izahay ary manao izao raha mpisaorana izao. Manolotra vola raha etsy ariary ny tsinjara toy izao: 3 alina ho an'ny hafa, 3 alina ho an'ny ama, 2 alina ho an'ny tantely ary 2 alina ho an'ny mika. Misaotra ny tompo noho ny fitantanany tamin'ny taona roapolo roa arivo iny ka nahatrana ny taona raiky amby roapolo roa arivo. Na dia izy sy arivo aza lava ianao no anilanao sy iray alina eo akavanao dia tsisy trasarotsatra re soatra ato riavako tsisy hiatra aminao izany
izao lozain'i Jehova hoe ho foanako ho fiarofanao aho sy baty amin'ny fiarovanao ahy ianao ary Andriamanitro izay itokito manolotra vola raha etsy ariary ka ny 3,000 ariary ho an'ny Mamre, 3,000 ariary ho an'ny Safifa ary 4,000 ariary ho an'ny hafa. Isaotran'i Jehova izay manome saina ary amin'ny amina aza dia manatra ahy ny foko fa ovokisa-pifaliana no eo anatrehanao ary fahafinahiritana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Manolotra rakom-pisaorana 3,000 ariary aho no natomposan'ny fandraisanao isan'ny fahaelatabatra amin'ny tompo ka ny 1,000 ariary ho amin'ny molerana fabakika tandrona raha kotamin'ny soaly 1,000 ariary ho amin'ny tandrona mpianajara ary 1,000 ariary ho amin'ny sekoly taniketsy. Misaoran'i Jehova ary fanahiko ary izay misy adinonao ny fitahiny rehetra. Misaotran'Andriamanitra ao noho ny fitahiny sy ny fiarovana manolotra vola ratom-pisaorana eniny ariary. 1,000 ariary, 1,000 ariary ho amin'ny pasteur amin'ny lasoanay, 1,000 ariary ho amin'ny AFF, 1,000 ariary ho amin'ny Mamre, 1,000 ariary ho amin'ny Ama, 1,000 ariary ho amin'ny STA, 1,000 ariary ho amin'ny Afa, mangataka vavaka ho amin'ny tokantranonay sy ho amin'ny fahasalamana. Misaoran'i Jehova ny fanahiko ary izay rehetra atao amiko io misaorany anara-masina. Ratom-pisaorana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra iray. Noho ny fitahin'Andriamanitra dia manolotra ratom-pisaorana vola 5,000 sy 700 ariary izay misy miaraka toy izao. 5,000 sy 2,000 sy 1,000 ariary ho amin'ny fiangonana, 500 sy 2,000 sy 1,000 sy 1,000 ariary ho amin'ny mpitandra valera soaly menakavy, 500 sy 2,000 sy 1,000 sy 1,000 ariary ho amin'ny sampana Dorcas. Isaorantsika ariary amin'ny tompon'Andriamanitra amin'ny mpampony maro izay nandray fitahina. Ahinoana fa tsy izy ireo ihany fa isika rehetra nandray izany fitahina izany. Mandeha raha mitsangana isika ihany mifampiarahana ary aorianan'izay mifampivavaka isika. Fitahin'Andriamanitra moa ny tompontsika ariary. Nahatrarantsika zao taona vaovao zao. Jesosy rehefa niakatra amin'ny an-danitra dia hoy izy tamin'ny mpianany ho manao naisy ny fiadanako ho aminareo ny amin'ny fiadanako. Mandeha raha mifampiarahantsika amin'ny tokany presidansy nodary izay fanaontsika ny fifandraisan-tanana ihany no zataontsika amin'ity amin'ity. Na ory ianao namanana na marary mila fanasitranana na avy amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana na ny avy any atsimo na ny avy any atsinanana andeha sy fifampikopakopatanana hivavaka isika. Tompo tehizo aty anatin'ny tokoa ny fiadananao. Ho amin'ny fiadanana mandrakariva hijoroana vavolombelonao manomboka ao tokantrano eny amin'ny fiarahamonina indrindra eto anivon'ny fiangonanao. Aza mafona mahasaraka anay tompo fa elo lehibe ao anay tokoa ny teninao fa sady manome anay ny fiadana ianao no mielolalana anay fa indrindra mandravona izay rehetra tototoana eny amin'ny lalon'ny diavinay. Koa misaotra indrindra tompo fa vonona izay ara-miasa aminao aneo ny voninahitra ao fa mivavaka manokana tompo aneo mpanomponao izay notahiana manokana ka nahazo fitahina nahazo fahasoavana teo amin'ny tokantrano tamin'ny fahasalamana indrindra amin'ny firaisana latabatra aminao. Tompo tianay misaotranao indrindra izay ny amin'ireny mpamponao ireny ahinao reny no hamaty ty azy reny mandrakariva ka tsy ahopany fa tsy tamin'ny taona lasiny ihany na amin'izao an'io zao nampitsahana ny fitahina fa mbola mito mandrakariva koa ianao nampiona azy ireo amin'ny finoana atakarany fitiavanao sy ny fitatananao. Atso azy ireo ihany ho an'ny fiangonanao manontolo izay niara-niasa taminao miara-nentana taminao toso tamin'ny taona lasiny tamin'ireo ady tsy andraikitra maro ianao nampatsiavin'ny fiangonanao fa eo anilany ianao tompo ary tsy amin'ny fiainam-panahiny ihany no tahinao any fa ny fiainanay ara-pahalalana sy ara-tsaina indrindra amin'ny fiainanay amin'ny maha-olombelona sy ny asa-pivelomana dia mbola misy an'izay anay fitahina sy fahasoavana avy aminao an'izy ireo. Dia amin'ny anaranao ny Jesosy Kristy tomponay manona izany vavaka izany misaotra tompo. Amen. Voan'Andriamanitra ilay afana voninahitra ka mifanahy tsotra ao amintsika rehetra azahoantsika mantanteraka izay tanika antsika
tamin'izay rehetra nambaraka tamin'izao rehetra. Hitanao ny tompo ka hialonao. Mampamelapelatra ny tavany aminao ny tompo ka mila fo aminao. Andro ny tavany aminao ny tompo ka menao ny fiadanana mandehana amin'ny fiadanana tompontsika. Amen. Petekelareo eo amin'ny Kristo. Ho an'Andriamanitra izay rianina ny voninahitra